d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana toko 720 andiny 770. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Amin'ny anaran'ny tompontsika no iarabananao mpiaino manaraka an'izao fandarana manokany toy ivaka ny fahamarinana izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy ho an'ny fiainanao manokana an'io ary manasa anao hiara hivavaka aloha isika dia aka tenin'Andriamanitra, anjinika tenin'Andriamanitra anankiray isika ahafahantsika mifampitantana, mifampandroso amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra hijoroantsika amin'ny fahamarinana. Andriamanitra rainay, indreto izahay miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Dia hisaotra anao izay ny amin'izao fandarana izao izay ampiasainao ahafahanao miteny aminay, mampahery anay, manitsy ny dianay, ahafahanay manana fahazavana, fanazavana eo amin'ny lalana andehananay. Tompo amin'ny tiany ity izahay miara-mangataka mba hiasany fananao mahery ao anatin'ity fandarana ity, any anatinay tsirairay avy, atonga ny teninao ho tena famelomana, fanasitranana, fiainana ho anay rehetra. Tonoanay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Amin'ity anio ity dia anjinika ampahany amin'ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany isika ao amin'ny Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10 andiny 1:20 hatramin'ny 7:20 no ovakitsika. Ary fantoka kosa amin'ilay teny efa fampiasa antsika sy ianao isan'andro aza angamba eo amin'ny andiny 7:20 sika avy eo. Vakitsika ary Jaona toko 7:20 raisiny baibolinao raha mahafaka manao izany ianao na ndao sokafana ny sofintsika ary. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao ary izao makany aminao. Ray masonao tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao mba ho ray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Raha mbola teo aminy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny makany aminao ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Zaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, tahaka ny nanirahanao ho amin'izao tontolo izao no mba nanirako azy kosa ho amin'izao tontolo izao, ary ho any reto no anamasinako ny tenako mba anamasina ny fahamarinanao azy. Amen. Vavaka nataon'i Jesosy io tena zava-dehibe ary fahasoavana lehibe ho antsika mihitsy nanoratany apôstôly Jaona ity vavaka ity. Afahantsika mahita omen'Andriamanitra tombony isika mahita ny resaka ifanaovan'i Jesosy amin'ny rainy Andriamanitra. Afahantsika mahita mazava ny any am-pon'i Jesosy ary ny sitrapon'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tanterahantsika rehefa tonga ao amin'i Jesosy tsika. Ny andiny 7:20 taminao no
tsy piantsika manokana amin'ny tiany ity, ny amin'ny mahazava-dehibe, tsy vitany hoe zava-dehibe fa tahaka ny hoe ny tanjona lehibe izay ny fidianan'Andriamanitra na ny endren'Andriamanitra atsika mbola tsy tany an-kibon'ny mamantsika isika dia efa notendreny efa fantany, dia efa notendreny isika notendreny ahafantatra an' Jesosy araka ny hitantsika any amin'ny bokin'ny Efesiana toko 1, mbola tsy niainga akory ny fanorenana n'izao tontolo izao no efa nifidy atsika atao amin'i Jesosy ny tompo. Ny antony fidianany atsika sy anao nofidiny mba ho ateraka indray, ary tsy mijanona eo amin'io fahaterahana indray io, tsy hatreo akory dia tapitra hoe rehefa nahafantatra an' Jesosy ianao dia eny ara fa tsy overany amin'ny hafibe raha ohatra ka tena nateraka indray marina ianao. Tsy hatreo ny tanjon'Andriamanitra amintsika. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia hitantsika eo amin'io tonom-bavaka Jesosy amin'ny andinin'ny 17 io. Ny hanamasina atsika. Ny hanamasina atsika. Mipetraka ny fanontaniana. Amiko sy aminao. Manahoana re ny fiainam-pahamasinantsika amin'izao fotoan'izao? Manahoana ny fahatakarantsika an'izany fahamasinan'izany mihitsy aza? Everiko iray avako fa betsaka amin'ny kristianina amin'ny vanim-potoana iainantsika, ary andao tsy ahilikilikintsika, tsy eritreretintsika hoe tsy ao anatin'izany angamba ay fa isika sy ianao samy andinika mihitsy, fa betsaka eny fa mety isika aza no kristianina fa kristianina tsy masina. Ary raha ohatra ka misy olona ary everina hoe masina, mety misy fieritreretanao azy betsaka ny dikan'ny teny hoe masina, fa misy olona ary raha ohatra ka eo amin'ny samy sehatry ny ao am-piangonana ohatra ka misy olona anankiray mety manoka tena kokoa, mahita mihitsy manodidina mahita azy hoe iny masina be, na samy mpino ara dia misy olona manao an'izany manondro ny hafa hoe iny masina be. Mahavariana mieritreritra hoe tahaka ny fanatika angamba ny olona lasa tahaka ny hoe lasa adala ny filazantsara. Andao isaintsaina tsara tsika amin'ity androany ity, amin'ity anio ity ny tompo dia ampitodika antsika hoe fa inona zany, inona ny zavatra nangatahany Jesosy tamin'Andriamanitra, ary raha mivavaka ho aso ho anao io Andriamanitra Jesosy tompontsika io ao ankavanandray hatramin'izao fotoana iresantsika izao, ny tonom-bavaka ny ane efa nomeny atsika kisary atao anatin'ity Jaona toko 17 ity, fa io ny tonom-bavaka. Tsy ny hitahina atsika sy anao ny tanjon'i Jesosy, tsy ny hahatonga atsika miaina fiainana tsy misy problema, tsy izay ane. Zany fanampiny fotsiny, fa ny tanjon'Andriamanitra dia napetrany teo am-bavan'i Jesosy mba ho angatahany Jesosy tamin'Andriamanitra iray, manamasina azy. Eo amin'ny 1:10 jerentsika angely zavatra nangatahany Jesosy ho atsika pino. 1:10 ny tenin'ny tompo mangataka hoe mba hitahirizana atsika. Eo amin'ny 1:15 mangataka Jesosy mba hiarovana atsika amin'ny ratsy. Ireo fangatahana anankiroa ireo tahaka ny hoe fiarovana atsika amina zavatra misy loza mananotanao zany, misy zavatra mety hanimba atsika dia nangataka fiarovana amin'ny tompo. Fa eto kosa eto amin'ity 17 ity dia mangataka zavatra fanampiny ho ampitomboana, ho alefa, homena, tsy zavatra hanesorana fa zavatra ampiana amin'ny fiainantsika, dia ilay fanamasinana izany. Fa inona moa no tena dikan'ity hoe masina? Ho anao izao inona ny antsoina hoe masina? Rehefa ilay mitenintsika hoe masina be ranona, everiko fa ny sary izay mety tena diso ihany apetraky ny izao tontolo izao sy ny kolotsaina sy ny fahavalo, ny devoly fahavalontsika any anaty saintsika, ahatonga antsika ho diso tanjona, ahatonga antsika tsy angetaeta n'ilay tena fahamasinana, ahatonga antsika tsy hahafantatra hoe fa inona marina ny tena fahamasinana, dia ilay sarina endrika ivelany. Indraindray isika sodokany amin'ny lokona akanjontsika, tsy maninona mihitsy akory ny lokona akanjonao, nataonao fotsy hatrany ary fa tsy milaza na inona zany, tsy milaza n'inona mihitsy.
mety tsy maninona raha ohatra ka manao zipo lava be foana ianao, fa lazaiko anao koa fa tsy milaza na inona amin'Andriamanitra zany, tsy mampiseho akory zany hoe masina, tsy izany aneny antsoina hoe masina. Tsy rehefa milanja baiboly isika na rehefa ananantsika ny any amin'ny toeram-piasantsika mety anontaniana hoe mety ho isany zavatra anontaniana rehefa manao mamaly fanontaniana amin'ny fitadiavana asa ohatra zao, aiza ny fiangonanao, inona ny andraikitra ho any, mety mahaliana ny mpampiasa ny hafantatra hoe dekona ianao, mahafantatra hoe mpiandry ianao, mahafantatra hoe katekista ianao, mahafantatra hoe tao mpanompon'Andriamanitra ianao, fa mbola lazaiko anao fa tsy midika na inona koa zany, tsy mampiseho akory zany raha mpiandry ianao dia tsy midika hoe masina ianao. Azafady re, ahoana re ny tena dikany hoe masina raha raisitsika amin'ny tenin'Andriamanitra? Ny dikany hoe masina dia voatokana. Voatokana ahoana re? Manamasina azy, hoy ny vavaka nataon'i Jesosy. Voatokana ho an'Andriamanitra. Ny fiainan'ny olona anankiray, le iainany latsinainy hatramin'ny andro alahady, dia iainany amin'ny hoe atokana ho an'Andriamanitra ny fiainany. Hitanao ny eo amin'ny 5:20 omeny tompo tsara ny ohatry ny tenany manokana. Ho an'ireto izy no anamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Jesosy Kristy, Jesosy io ohatra io Jesosy io manome atsika ny amin'ny hoe izy Jesosy aloha nanamasina ny tenany. Raha raisitsika amin'izay tsy hoe fotsiny ange resaka tsy manao ratsy ivelany, tsy resaka maka endrika ivelany. Ho an'i Jesosy manokana zao, Jesosy ange tsy nanota zany, tsisy natiorana fahotanany aminy, tsy nateraka mpanota Jesosy, tsy mitovy amintsika. Tsika sianao ao anatin'ny natiorantsika mihitsy, ao anatin'ny fanamasinana antsika, zay le nanamboaran'Andriamanitra antsika voalohany nampiterahana antsika indray, lasa teraka indray sika, régénéré hoy ny filazan'ny teny frantsay azy, nodiovina tamin'ny fahotantsika. Jesosy tsy nilan'izay fiterahana indray amin'ilay mitovy amin'itsika izay, fa Jesosy nefa miteny hoe nanamasina ny tenany izy. Le fanamasinan'i Jesosy ny tenany, ndikany hoe masina ho an'i Jesosy dia feno ny sitrapon'Andriamanitra ny sainy. Natokany rehefa tonga teto ambonin'ny tany izy, tsy nisy mihitsy na tonga olona 100 isan-jato arizy dia tsy nisy mihitsy fotoana ny eritreretany momba n'izay tenany, fa natokany manontolo hanao ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainany rehetrarehetra 420 ora amin'ny 420, 7 andro amin'ny 7 andro, dia natokany Jesosy ho an'Andriamanitra. Zay le hoe no amasininy ny tenany. Tena averimberiny any amin'ny Jaona 9 zao dia averiny tsara ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manao zavatra na inona zany ty Jesosy ty raha tsy efa fantany sitrapon'Andriamanitra le ataony, dia zay ihany no ataony, zay hitany ataony ray hoy izy, zay no ataony. Dia ny fangatahany Jesosy amin'Andriamanitra ray eto dia ny ahatonga ny hoe isika sy ianao ihany koa amasinindreo hoy Jesosy miantso an'Andriamanitra mba hahatonga antsika zany ho anana fiainana, ahafantatra hoe ay moa ny fiainako dia voatokana ho an'Andriamanitra, ay moa ny antom-pisiko nanomboka tamin'izany nandray an'i Jesosy, nanaiky ny ino azy ho tompoko sy ho mpamonjy ahy, ny antom-pisiko dia ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra, ny antom-pisiko dia ny ampiasaina hanaovana ny tian'Andriamanitra, hampandrosoana ny fanjakana. Andao samy andinika hoe tsika ny amin'ny zavatra ataontsika. Inona ary zany zao no tena ataontsika? Misy fotoana amin'ny fiainantsika mety mitady volontsika, ny ankabeazan'ny fiainantsika moa dia izay mitady vola izay no tena betsaka ao anaty lohantsika. Ahoana ny ahafahana mahita vola, ahoana ny ahafahana miary amin'izao fiainan'izao? Zany ve no antom-pisianao? Teny aminao fa tsy zany ny antom-pisianao. Zany no mahatonga ny ora vola mitsokanao satria ahoana? Satria lasa tafapetraka ho Andriamanitra izy,
fa adinonao fa ianao kay natokana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Daony verina kely amin'ity resaka hoe masina ity isika. Nosoratan'Andriamanitra ny testamenta taloha ataony soratra soamantsara mba ahafahantsika mahita taratra aty amin'ny testamenta vaovao iainantsika, mahita taratra ny tena hevitry ny teny ao amin' Jesosy ao, ny hevitry ny teny ao amin'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra hoe masina, ndao dinihana any amin'ny testamenta taloha nge zany hoe masina zavatra miverina matetika. Ny masina raha mijeritsika ny amin'ny ny fidianan'Andriamanitra any zanak'Israely, dia tao anatin'ny fanimpony izy ireo, tao anatin'ny lalàna napetrak'Andriamanitra ho an'ny Jiosy dia misy ny hoe ny fokony levy, ny fokony levy na ny levita, ny fokony levy zany dia tsy no mety atao hoe levita zany ny anaran'izy ireo. Ny fokony levy no fidian'Andriamanitra tao anatin'ny foko 12 ny zanak'Israely. Dia io foko io natokan'Andriamanitra, ino tsara ny saintsika tsara ny amin'ny hoe natokan'Andriamanitra hanompo azy io fokony levy io. Dia tao anatin'io foko io indray dia naka fianakaviana anankiray izy, dia ny fianakaviany Arona sy ny taranany ho mpisorona ireo. Tao anatin'ny fokony levy dia misy any Arona manokana indray, fianakaviana manokana nalaina ho mpisorona. Ny tokony ho izy tsy hoe ny tokony ho izy fa ny voasoratra ny amin'ny numéro 19 zao any amin'ny 720 ahitantsika hoe ny lahamatoa ny teraka voalohany no amasinina ao an'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa nefa tao anatin'io dia ny fidy manokana izy tsy ny lahamatoa fa ny solon'ny lahamatoa amin'ny asa fanimpona an'Andriamanitra manokana dia ny fokony levy no nampiasaina. Dia tao anatin'io izy naka ny Arona sy ny zanany lahy sy ny taranany anao ny asa fisoronana. Any amin'ny Levitikosy 19:17 no ahitantsika an'izay fifidianan'Andriamanitra ny asa fisoronana andreo mpisorona ireo i Arona sy ny taranany. Dia inona no nataon'Andriamanitra? Nifidy olona izy ary no amasinindreo reo zay ny andraikiny. Reo tsy miasa tany reo, tsy manana anjara tany reo, fa ny anjarandreo Andriamanitra, ny anjarandreo ny zavatra iainandreo dia zay zavatra omen'ny olona, ny oentin'ny olona ao amin'ny tempoly tamin'izay zany tamin'izany fotoana. Fa tsy vitan'izany fa no amasinan'Andriamanitra ihany koa ilay tranolay, io tranolay io ny tonga tempoly natokana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy resaka aza saina fotsiny hoe fanokanana, ohatran'ireny hoe manokana tsamina, manokana fiangonana, manokana trano, tsy ohatran'izay, fa atokana, avahana le tranolay miaraka tonga tempoly moa izy zany tatoriny miaraka amin'ny ao anatiny rehetrarehetra. Le ao anatin'le tranolay na le toerana fanimpony io zany aty amin'ny andra Solomona mpanjaka dia tempoly izy, misy zavatra isan-karazany tao anatiny. Misy zavatra tahaka ny hoe manandanja be kokoa, ohatra hoe ny alitara, ohatra hoe ny fiaran'ny fanekena, zany zao tsy dikevitra fa masina zany. Ohatra hoe ny latabatra itoeran'ny, misy hoe latabatra masina hoe, reny rehetrarehetra reny masina daholo, masina, voatokana amina zavatra anankiray, voatokana amina antom-pisiany anankiray. Fa tsy reny zavatra manandanja reny ihany, fa misy zavatra samihafa koa ao anatin'io tempoly io misy ohatra hoe ny baolina, misy tahaka ny vilia fampiasan'ny mpisorona rehefa hanao ny fisoronana izy, misy lay fikarokarohana ny laveniny, zany fitaovana rehetrarehetra zany na tahaka ny tsy dia manandanja toy ny fiaran'ny fanekena ary masina daholo, tena masina. Tsy misy mihitsy hoe olona avy aty ivelany ka te misy aingam-panahy fotsiny izy dia zarangamba ho tsy afaka manao an'izany ianao raha tsy olona voatokana. Tsy maintsy ny mpisorona ihany manao ny asa fisoronana. Ny levita ery ivelan'ny tokotany ery, ery amin'ny tokotany ery, misy fepetra sy fitsipika satria voatokana, masina.
no amasinina daholo ireo any amin'ny numéro toko 7 voalohany ny ahitantsika an'izay hoe na amasinina no amasinina daholo. Tsy misy zavatra nitsika an'izany tsy misy zavatra anaray aza ao anatin'ireo zavatra ireo afaka ampiasaina amina zavatra hafa, ohatra hoe mety mifanakaiky amin'ny tobiny zanak'Israely ihany ohatra le tranolay tamin'izany eo misy tokotany be le izy de misy an'le tranolay fionana fa eritrereto hoe raha misy le olona kaikikaiky mipetraka le ao anaty nylay ny fianakaviana anankiray ao anaty lay ka mifanakaikikaiky amin'le tranolay fionana ohatra ve de misy fotoana hoe tsy ampy ny zavatra ampiasainy ao, ohatra hoe mba pasio kely an'le fanaovana lavenina iny re, nga mety zany tsy mety, nga vitany hoe tsy mety. Zay rehetra mampiasa zavatra, mampiasa an'ireo zavatra ireo amin'ny tsy tokony ho ampiasana azy na mampiditra zavatra hafa asa raha tsaroanao ny nahafatiny zanak'Arona fa nampiasa afo tsy izy ange izy hatramin'ny afo amelomana afo ampiasaina amin'ny fanatitra efa zavatra voatokana manokana fa masina zany, tsy azo atao an'izany, tsy azo ampiasaina na inona na inona afa-tsy izay ilana azy ihany. Azonao ve ny dikany hoe masina tena voatokana ary tsy resaka vazivazy fa tamin'izany ny lalàna de mametraka tsara fa zay mampiasa zavatra hafa vonoina mendrika no faty, tsy hoe mendrika fotsiny fa tonga de vonoina mahafaty, zany ny masina voatokana. Te ampatsiahanao fa ianao izay efa nanaiky an' Jesosy ho tomponao, nanaiky an' Jesosy ho tomponao de ianao no fidian'Andriamanitra tiany amasinina ianao. Zay ny tanjon'Andriamanitra amin'io fiainanao io, mety misy alahelo fiainanao, misy fady zavatra matezitra, misy zavatra mahafinaritra be afangaron'Andriamanitra zany, fa ny tanjon'Andriamanitra aminao de atonga anao ho masina, atonga anao ahafantatra isan'andro fa ianao ange natokana hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Io fiainanao io zany ny antony itenenan'Andriamanitra antsika ny amin'ny Deutéronome toko 4:9 ve iny manambara amintsika hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny rehetrarehetra aminao mihitsy de tian'Andriamanitra patsiahiviny ianao fa novidiny tamin'ny ran'i Jesosy tena lafo ary tsy atsika intsony isika, tsy tompony tena atsika intsony isika fa efa nilay nividy atsika an' Jesosy tsika zao, an' Jesosy ianao io natokana ho an' Jesosy ianao, dikany hoe masina de olona natokana ho an'Andriamanitra, tonga saina mahafantatra fa ny antom-pisiany de tsy ny anao zay tiany, ny antom-pisiany de tsy ny amaly an'ilay ambition na zay etaeta lalina ny anatiny any, tsy zany ny antom-pisinao fa ny antom-pisitsika sainao de ny anao ny sitrapon'Andriamanitra, ny antom-pisitsika de ho fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra ohatran'le fikarokarohana lavenina lazaiko anao teo, ohatran'izay nge tsika sainao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao ampiasaina ho masina. Mety samy manana ny toerantsika, samy manana ny andraikitra omeny tompo azy, tahaka ny hoe misy ny fiarany fanekena ao amin'ny tempolo de misy ny koveta fanasana ny tongotra, misy an'izany nge ao amin'ny tempolo fa reo rehetra reo masina daholo zany, masina ny aminao manontolo, ny fotoananao, ny volanao, ny fahaizanao nomen'Andriamanitra anao io mba hiainanao fiainam-pahamasinana, dikany fiainana voatokana hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha azontsika tsara zany de tsy manavesatra atsika ny tsy miray zioga amin'izao tontolo izao, navahan'Andriamanitra isika zany nge ny dikany hoe masina miavaka. Tenenin' Jesosy tsara fa tsy hoe hialantsika amin'izao tontolo izao ny fangatahany fa hiarovana atsika ao, fa ao amin'le fiarovana atsika ao tsy hoe voary fotsiny fa tena miaina ny fiainam-pahamasinana.
ampatsahivoko anao le teny tsy tena mahafinaritra miaino azy fa ianotsika ihany nefa ao amin'ny Jakoba 4:7 satria tena fiainanao atsika. Zao ny tenin'i Jesosy ao nambarana tamin'ny alalan'ny Jakoba: ry mpisitaka mpijangajanga, ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Koa na iza teo sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Tena masika izany teny zany, fa ilaitsika ny miaino an'izany teny zany. Ahatonga antsika hafantatra fanavahana ange isika e. Tsy natao hiaroaro amin'ny fiainan'izao tontolo izao, natao hiavaka eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, hiavaka amin'ny fiainantsika, amin'ny fomba fitondrantenantsika rehetra. Tenen'ny tenin'Andriamanitra antsika fa raha tsy mihoatra noho ny fariseo ny fahamarinantsika, ny resaka fahamasinana, tsy hoe fotsiny hoe tsy manao an'ity dia tsy manao an'ity, tsy izay ihany e. Fa ny fiakanjotsika n'ilay fahatsaran'Andriamanitra rehetra, hiakanjotsika izay, miainga avy any anatintsika any, dia mitoy eo ivelany. Tenenin' Jesosy amintsika hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ny ahafahan'Andriamanitra manamasina antsika ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra hanamasinana antsika marihako aminao fa Andriamanitra ihany no afaka manamasina. Izay no antony angatan'i Jesosy an'io teny io, angatany amin'io. Tsy hoe ianao maheno an'izany zavatra tenentsika izany dia andeha hiezaka ianao hoe alefa soara fa manomboka izao dia hiezaka ny ho masina. Nga mety raha hoe miezaka amin'ny tenanao ianao e. Tsy mahay an'izany tsika, ny natioran'ny nofontsika tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Romanina 8:8 no misy an'izay. Tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra io. Fa mangataka amin'ny tompontsika, io tompo Andriamanitra io te hanamasina anao fa avelao izy hiasa. Ary inona ny ahafahany manamasina anao? Ny teniny. Io tenin'Andriamanitra io, io fahamarinana io. Tenin'Andriamanitra io tsy misy fitaka, tsisy tokony hatahorantsika io. Ny olana matetika ny fitaka ataon'ny devoly amintsika amin'ity resaka fanomponan'Andriamanitra ity, matahotra ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Za aloha tamin'ny fiainako tena nisy fotoana ohatr'izany mihitsy, matahotra hoe sao dia tsy vitako, ary nga tsy vitany hoe sao dia tsy vitako, tsy izay loatra akory ara fa hoe sao dia mijaly be ary rehefa misy an'izay, rehefa hoe hanao sitrapon'Andriamanitra izany, sao dia mijaly be. Ny sitrapon'Andriamanitra tenen'ny tenin'Andriamanitra fa fahamarinana io. Fahamarinana ny tenin'Andriamanitra marina, azo antoka, voadio, voazatoetra ny tenin'Andriamanitra. Azo antoka fa ny tsara indrindra nge ny tediavin'Andriamanitra ho antsika e. Raha mampanao zavatra antsika amin'ny tompo, raha mangataka antsika hanao sitrapony anankiray isika, tsara ny kasitrahana ary marina ho antsika nge iny e. Andao atoky ary ny tenin'Andriamanitra. Andao hisafidy ny hino ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny finoantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mahazo misaraka mihitsy ireo fa ireo no manome fiainam-pahamasinana. Ny tenin'Andriamanitra no raisitsika amin'ny finoana dia eketsika, dia iny no mitarika antsika miaina ao anatin'ilay fahamasinana. Te hampirisika anao hifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra. Iaino bebe kokoa ny teniny. Raha efa nisy nataonao teo aloha, andao tsy hionina, tsy hijanona amin'izay fotsiny, fa andao hitombo e. Andao isan'andro mitombo. Fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra io aza mieritreritra ny afaka hitombo amin'ny fahamasinana ianao raha tsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Io ny fitaovana ampiasainy fanamasina, namasina antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny ohatra afaka raisintsika tsara dia raha misy olona zao hoe, raha misy olona mpandrafitra izy, misy hazo tsara tarehy io omena azy, fa eritrereto hoe tsy omena fa tsy hazo izy, tsy omena fitaovana na inona fa io fotsiny. Io nga mety ametrahan-tanana dia tonga dia miova lasa fandriana, miova lasa buffet tsara tarehy. Tsy mety. Tsy maintsy misy fitaovana eny an-tanan'ilay mpandrafitra e. Misy tsofa, misy fantsika, misy zavatra samihafa eny ampiasainy. Tahaka izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra.
misy zavatra afaka ampiasain'ny fanamasina na masinananao ve ao anatinao ao? Misy tenin'Andriamanitra ve? Sa teny filozofika sy ny moral fotsiny ny eritreretinao? Tsy mampiova sady tsy manamasina ravako zany. Mety tena ilaina ny fahalalana zavatra, fa andao atao mihoatra lavitra noho izany ny fitrandrahantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Andao hivavaka tsika. Andriamanitra, miara-misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy sainy amin'ny teninao, indrindra ny amin'ny fampatsiahivanao anay, ny tanjonao kay aminay isan'andro. Matoa mbola tsy alainao eto ambony tany eto izay dia tianao hitombo amin'ny fahamasinana io, manamasinana ary hoeto izay tsirairay tena hitahiry ny teninao aty anatinay, hitahiry izay fanampianarinao anay, ary tsy hitahiry fe hitahiry fa hiaina, hapiatra n'izay fantatra rehetra amin'ny teninao. Jesosy, miasa aty anatinay, fa te hanahaka anao izahay. Amin'ny anaranao no anaovanay ny vavaka. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 720, andiny 770. Tsy adidiko izao samirery, fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tantsika amin'ny tompo. Mitady mpiara-miasa izy. ATV no ny Chaine fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana. Tsy dio ny page Facebook Chaine d'honnêteté sy ny tranokala www.chainedhonnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana Chaine d'honnêteté.